valo marsa 2020 alahady faharoa amin'ity volana marsa ity, ary ao anatin'ny carré mitanteraka isika fandinihan-tena, mitarika ao amin'ny fandinihan-tena ny tompo, zany ny loha hevitra izay mpanjintsika ao anatin'izany. Ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Andesika nomboka zao fotoana zao amin'ny hira fidarana an'Andriamanitra. Faoderana iana ankalazana ny anarana izao mety izao manatsana farana io manaky izao farana io manaky izao Jehova derana iana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsana farana io manaky izao farana io manaky izao anjakana sy tompo masina omena tambony asina izao rehetra izao miombiana farana io manaky izao farana io manaky izao Jehova derana iana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsana farana io manaky vavaka sika rainay mandrakizay ianao Jehova, rain'i Jesosy Kristy ianao, natsanganao zanak'izay dia tonga zanakao, ndreto izay zanakao tonga eto anatrehanao, aza ataony ray manipaka amina ratsy fanahy zahay, fa raha tonga eto anatrehanao izay dia savaon'ny zavona rehetra, dia ny fahotanay sy ny tsy fahamendrehanay avelao eloko izay mba ahita ny soa azon'ny voafidinao, mba tsy ho isainao anisan'ny ratsy fanahy zahay fa olonao tokoa. Manatre izao fotoana fanompoam-pivavahana izao fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany, ary tsy misy olona izay tonga eto amin'ity toerana masina ity ka tsy handray fitahiana avy aminao. Tompo, ny anaranao no terainay eto fa ianao ny rainay, koa akasitrao zany, asandratray ny anaranao sy ny voninahitra rery ihany ny voninahitra, fa aidinao amin'ny mpanomponao ny fitiavanao, ny indrafonao tsy talany, mba atserovanay fifaliana amin'izao fanompona masina izao, ary ho fanahy feno hery no entinay mivoaka eto amin'ity toerana masina ity.
da io zahay rehetra hatramin'ny ankizika kely mbola andohanono ka hatramin'ny antitra sy ny fotsivolo dia ahita fiteo masonao zahay ka izao fanompoavahana izao dia tsy fotoana verimaina fa fotoana anankiray andraisam-pahasoavana avy aminao. Atolotrainao tompo ny voninahitra fahanao irery ihany zany hatramin'ny taloha indrindra ka haritro mandrakizay. Aoka toetra aminay kosa ny fiadanan'ny Tompo Andriamanitray. Anaran'i Jesoa. Amen. Mahazo toerana tompo. Satria liturjian'ny fidarana moa larana faefatra no ampiasaintsika izao dia sokafana ny varavarana ho an'ireo diso fidirana vita zany dia avy hatrany dia lazaina ny raharahan'ny fiangonana sy ny fanentanana samihafa. Miaraba antsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, nahatratra indray tsy alahady faharoa amin'ny volana fahatelo amin'ity taona fahaenina amby roapolo amby roa arivo izao. Ny fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika mandrakariva. Toy izao ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Fampiofanana. Ny departemanta mifananana, fampamokarana, fampandrosoana ny sosialy dia mikarakara ary mampanao fiofanana ho an'ireo tanora te hanangana tetikasa na orinasa ny fahafito amby roapolo, fahavalo amby roapolo, fahasivy amby roapolo ny volana marsa izao eny amin'ny Fofikry Lafy. Ny saran'ny fiofanana dia 70,000 ariary na 7 ariary ho an'ireo izay mody, fa 90,000 ariary kosa ho an'ireo izay matory. Ary mandritra ny fiofanana izany. Dia miantso antsika tanora zany izay manam-paniriana amin'izany fiofanana izany. Eny amin'ny Fofikry Lafy no atao. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina eselike. Miantso ny mpikambana rehetra indray mba ho tonga anio hariva amin'ny roa sasany hanao ny fivoriana tahaka ny fanao isaky ny alahady faharoa. Avy amin'ny sampana fifoazana. Ny alahady faharoa amby roapolo ny volana marsa izao amin'ny roa sasany no tantara isam-pitandremana araka ny efa mahazatra fanaontsika. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ny sampana sekoly alahady dia manatanteraka fitazam-panahy anio hariva amin'ny roa sasany. Ny farany dia ny fiofanana batisa amin'ny Paska. Ny fiofanana izay atao batisa amin'ny Paska zany dia ny fiofanana dia ho tanterana ny sabotsy faefatra ny volana aprily taona 2024 amin'ny 7 ora maraina. Dia efa mampiomana antsika dia n'izao zany ho an'izay anao batisa amin'ny Paska ny amin'ny sabotsy faefatra ny volana avrily io. Dia toy izay ny raharantsika fiangonana fa hanao fanentanana eto ny avy amin'ny komitiny fanondrenana aorinan'izao. Mbola faly miarabantsika andrehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona hatrany ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Miaraba manokana ihany koa ny vehivavy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra izay nanokanan'ny fiombonam-be iraisam-pirenena ny 8 marsa ho andro natokana ho anareo
miratsoa anareo tsirairay avy. Zavatra anankiroa telo no ambarako. Ndray voalohany dia araka ny voalaza hoe manomana foana izay komitin'ny fanorenana amin'ny hetsika rehetra anatanterahana ny asa fanorenana indrindrandrindra ny akany salema izay ataontsika. Isaorana ny efa vita rehetrarehetra nataontsika fa mbola manantena ihany zay ny fanohananareo. Lazaina tsotsotra fa hiditra amin'ny dalina senazy mipotra ny eskaletsika atoato. Isaoran'Andriamanitra fa mandeha ny asa na dia ho aza izay mety ho fahasairanana samihafa zavatsarotra letra lalovana. Ao anatin'izany dia manomana ny komitin'ny fanorenana randonnée any Ambohimanambola amin'ny 20 Marsa 2024 ho avy zao. Ny mampiavaka azy dia andeha lamasinina tsika, andeha train zany amin'ny fotoana io. Maro amintsika ny mety mbola tsy nahita na nitaingina izany train zany satria nisy fotoana nijanona elaela io lamasinina io. Dia manomboka mandeha izao dia sady miala volontsika no mamita ny asan'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana zany randonnée izany. Araka ny mahazatra ny fitaizan'ny ray aman-dreny mpitandrina dia fanahy ny fahafozana no tanterahana. Misy atsipitsipitsiny izay tsy maintsy aloha 4,000 ariary minimum amin'ny fanatanterahana an'io satria ny frais ny rano sy ny rehetrarehetra eny an-dalana eny zany dia misy fandraisana anjara 4,000 ariary. Dia fanahy ny fahafozana nataontsika ny manao mihoatra zany dia izay no tsy terena fa anjarantsika tsirairay avy mahalala izay fanomezam-pahasoavana sy fitahiana nomen'Andriamanitra antsika. Manomboka amin'ny alahady heriny anio ny fisoratana anarana. Samy tsika mirodorodo mandray anjara satria sady manao découverte zany mandeha lamasinina zany no amita ny akany salema itsika mianakavy. Fa ny manarakaraka an'izay ihany koa dia mivaky toy izao ny eo amin'ny Salamo 7:1 andininy voalohany sy faharoa izay tsy zoviana amintsika intsony hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina, misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adonoinao ny fitahiany rehetra. Araka ny tapaka dia anao rodorodo-pahasoavana itsika isaky ny faran'ny volana manomboka amin'ity volana marsa ity. Tsy sanatria ny vola izay aloha amin'izany rodorodo-pahasoavana zany karazana rakotra fahasoavana tanterahana ety amin'ny alitara izy io, tsy dia ny vola loatra fa araky ny voalazan'ny Salamo teo hoe fisaorana, fakasitrahana an'Andriamanitra no ny soa nomeny ahy sy ianao. Ao anatin'izany ny manana fankalazana tsingerin-taona, ny nahavita mariazy, ny vita batisa sy ny sisa izay fantatrao mety tsy ho voatonona eto aza fa ianao sy Andriamanitra ny mahalala izay fahasoavana rehetra no raisiny taminao. Andehantsika anatanteraka izany rakotra rodorodo-pahasoavana zany ho entintsika ho fisaorana, fankatelemana, ho fankasatrahana ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra asy ianao. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Andriamanitra tsika ravana malalina amin'ireny asa samihafa izay ataontsika ireny ataontsika ny tamin'ny écran teo moa zany ny fitaovana ilaina indray amin'ny fanaovana ny dalina dia beditsika ambavaka zany. Afaka manao moa ianao dia misaotra an'Andriamanitra, tsy afaka manao dia mivavaka mba hatanteraka ny asa. Tsy ho ela intsony ny fanaovana ny dalina voalohany eo amin'io asa fanorenana io, beditsika ambavaka marakarivo ireny. Dia tsika afaka malala hanao fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo izay efa tazantsika eo amin'ny fafana, salamo 214 voalohany tsangana amin'ny fifaliana ara-manondro zany salamo zany tsika rehetra ho fideranan'Andriamanitra manao hoe: miderany Jehovah fa tsara izy,
eny mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny taranaky Arona anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay matahotra ny Jehovah anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Mahazo toerana toko a fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Ny sampana sekolalahady dia faly miarabantsika ka manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Koa amin'izany manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra ary ny sampana sekolalahady hitsangana. Hivavaka isika. Saotra dera laza Tompo no atolotrainao no ny fitiavanao anay sy ny famindramponao aminay tsirairay avy nanomezanao anay indray izao andro vaovao izao. Ankehitriny ny aino ny teninao izay Tompo, ny fanahinao no anentana ny zandrinao ka tsy ho mpiaino fotsy ihany izay fa ho fiainanay ny teninao masina. Amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no anokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Jakoba. Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Jakoba toko voalohany ka ny andininy fa 12. Rehefa niarana hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny teninareo. Averintsika indray. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Amen. Petraka ianareo. Tantara iray no andraisantsika fampianarana amin'ity anio ity dia tantaran'ny Dera. I Dera dia zazalakely izay azo lazainao manana tombony satria matetika izy no mandeha fiaramanidina. Miasa amin'ireny orinasa ampitanterana anabakabaka mantsy ny dadany. Rehefa tafiditra ao anaty fiaramanidina dia misy ny toromarika omen'ireo hôtesse de l'air na ireo steward ireo. Dia misy ihany koa ny boky kely mahakasika izany toromarika izany natao hovaky ny mpandeha rehetra. Manazava ny momba famatorana fehikibo, ny tokony sy ny tsy tokony atao mandritra ny sidina ary indrindra ny tokony atao raha sanatria misy loza. Vao nandeha fiaramanidina voalohany sy faharoa dia tena niaino tsara i Dera sady liana ary tapitra voavakiny ny voasoratra tao anatin'ilay boky kely sady misy sary fanazavana mahafinaritra koa moa ilay izy. Saika hainy tsy anjery ny ambara rehetra tao. Taty aoriana nefa raha vao manomboka ny fanomezana toromarika ao anatin'ny fiaramanidina dia kipiny masony no apetany amin'ny sofin'ny écouteur, misento izy sady miteny hoe efa haiko izany sady efa henoko foana. Tonga tokoa ary ny loza teny ambony fiaramanidina indray andro. Toa tsy nisy tadidiny Dera ny toromarika fa nierikerika sady nangovotra izy no natahotra mafy. Soa ihany fa nisy olona tsara fanahy teo akaikiny nanampy sy nanoro azy ny toromarika rehetra ka na dia niovitrovotra be sy nietsika izay tsy izy azy amin'ny fiaramanidina dia tsy naninona ide satria nampiasa tsara ireo fitaovam-piarovana. Ny lesona azo tsoahana amin'ny tantara iny hoe ho antsika ankizy sy tanora manoloana ny tenin'Andriamanitra izay rehintsika amin'ny fomba maro na aty amin'ny sekolalahady na mandritra ny toriteny na ireny anatra ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ireny. Fantatsika fa ny tenin'Andriamanitra dia fiadiana sy fiarovana entintsika miady amin'ny fakapanahy alefan'ilay ratsy dia Satana izany. Matetika isika raha vao manona ny fiandohan'ny tenin'Andriamanitra ny mpitoriteny dia haintsika tsy anjery ny tony miaraka amin'ny toko sy andininy. Dia mety isika miteny hoe efa renay sy efa hainay izany. Nefa aoka ho tsaroantsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy natao ho fiainona sy fitadidiana fotsiny fa ho fiainana andavanandro. Koa ankatoavy ny tenin'Andriamanitra fa aza ho mpiaino fotsiny ihany. Ho an'Andriamanitra irerana ny voninahitra. Amen.
Sotrantsika amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana hiainona hamakina sy hiainona ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana. Koa ny teny voarakitra amin'ny perikopandroany dia hita ao amin'ny Salamo 50, ny andininy 480 ka hatramin'ny andininy 720. Matio 5, ny andininy 120 ka hatramin'ny andininy 420. Asan'ny apôstôly 2, ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 730. Mialohan'izany dia aoka isika rehetra hiara hivavaka. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra eo no ny asanao ka nahatoy izao anay. Ary indrindra ny mbola nahafahanay mivory dia hoy Andriamanitra, ahoanao no hitorianao ny lalako sy hitondranao ny fanekeko eo am-bavanao, fa ianao mankahala fananarana ary arianao ivonao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia faly hikambana aminy ary miray anjara amin'ny mpijangajanga. Ny vavanao alefanao hiteny ratsy ary ny lelanao mamorom-pitaka. Mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalahinao ianao sady manendrikendrika ny zanakalahin-dreninao. Izany no nataonao nefa nangina hiany aho, ka dia nataonao fa mitovy aminao hiany aho. Hananatra anao aho ka handahatra izany eo masonao. Miheverana izany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra. Fandrao hamiravira aho ka tsy hisy hamonjy, izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra ahy, ary izay mitandrina ny lalany no anehoako ny famonjen'Andriamanitra. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho elona amin'ny fitsarana. Izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy, ary nazovo no anao amin'ny rahalainy hoe olompony ianao, dia mendrika ho elohina amin'ny tsinediona. Ary nazovo no hanao hoe foka ialahy, dia mendrika ho amin'ny elo mirehetra avy. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avelao eo anolohan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, atao izay hihavananao amin'ny rahalahinao. Ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Ry rahalahy, aoka mba hilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Koa raha nahita rahateo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainan tsy hita izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary efa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy,
dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraho eo amin'ny tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina, fa iny Jesosy no ombo anareo tamin'ny hazo fijaliana iny, dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandray izany ny olona, dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy: mibeba, ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba hahazo famelana ny helokareo. Ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza antsoin'i Jehovah Andriamantsika anaton'azy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ara-mitsangansika hiomana ao amin'ny fianona ny afatra ny ten'Andriamanitra, hifarombonana amin'ny atoko-pihira ato anatin'ny fiangonana. Rehefa vita ny teny fampidirana dia mihira avy hatrany ny atoko-pihira. Tombon'Andriamanitra amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanany, ary tombo amin'ny fahalalana tsara azy ho Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanany, tompo isika. Amen. Mandray tsara ve aloha le micro e? Mandray tsara ve nareo? Mandray tsara ny arinany? Mandray tsara. Andriamanitra maneno le micro fa tsy ny feo fa migobogobona. Ny salamy fahadimampolo no akatsika ny toroteny. Toroteny izay ankira ihany koa. Salamy vary amin'anana moa zany, vary sy anana, dia toroteny sy hira. Zay ny toroteny io zany. Somary mivatambatany ty toroteny ty. Aloha dia efa lazaiko aty am-piandohana satria tena izay mihitsy ny lazain'ilay péricube. Ity toroteny ity zany dia manomboka amin'ny 2:12 amin'ny salamy fahadimampolo, ary mifarany amin'ny 2:13. Ndeha tsika hamaky ny 2:1 2:12 tapany voalohany ihany. Inona ny lazain'ny 2:1 tapany voalohany? 2:12 tapany voalohany, salamy fahadimampolo. Inona ny lazainy eo? Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra. Zay ilay izy zay. Dia atsaroana amin'izay fa zay ihany ilaintsika izay. Ny lohateny no omentsika an'ity zany hoe mpivavaka ratsy fanahy ka mibeba. Vatana be zany, mpivavaka ratsy fanahy ka
peba ahoana hoe bevavaka raha tsy fanaka amin'ny beba. Ny ity zany dia salamina nataony Asafa, fa mijery ny teny hoe Asafitsika, salamin'ny mpitarikira moa zany Asafa, fa Asafa dia hoe izay mampiombona na izay mamory, zay no dikany teny hoe Asafa. Dia zany no ilazana ny salamity hoe salamina nataony Asafa, ka Asafa dia mamory ny mpivavaka hivavaka marina amin'Andriamanitra, hivory hivavaka marina amin'Andriamanitra, fa tsy hanao ny fanaony ratsy fanahy. Ny antsoina hoe ratsy fanahy rehefa mindresaka ny soratra masina tsy ilay eritreretintsika loatra, fa ilay manohitra ny sitrapon'Andriamanitra, manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ilay mihevitra n'Andriamanitra ho tsy misy. Ndao ary mihira avy hatrany ny tokopira.
fotoanan'ny karimy moa araka ny efa lalantsika azy a dia fotoana fandinihan-teny kiondalana anankiray fanararoatra eo amin'ny fibebahana zany ny olana ato anatin'ity salamy fahadimapolo andininy faheninambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo ity dia izao a ny tsy fifanarahan'ny teny lazaina sy ny atao hafa ny lazaina fa hafa ny atao ary zay no natsony soratra masina hoe olona ratsy fanahy olona miteny zavatra tsara kanefa manao zavatra ratsy zay na toe ratsy fanahy zay dia raha mandiny tena tsara sika dia isika ihany io ratsy fanahy io isika io zaho sy anao io araka ny teny soratra masina hoe tsy misy marina na dia tsy misy olona afaka manamary tena zany na iray azy. Inona ny afatra zay entin'ity salamy fahadimapolo andininy faheninambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo telo amby roapolo ity afatra anankitelo levana malala no entin'ny zao salamy zao ataoko vatambatana raha teo ihany koa izy takan'le hoe mpivavaka ratsy fanahy fa mibeba voalohany dia ny afatra dia hoe azabela zao fa hitsio ny fanao azabela zao fa hitsio ny fanao teny azontsika tsara zany faharoa ao alohantsika mamaky azy aza manadiny fa iza le izy Andriamanitra aza manadiny fa ao izy ary ny fahatelo fanompoana marina atao ireo zany no afatra hoentintsika ho an'ny tenantsika ary ho an'ny ankohonantsika androany voalohany zany dia hoe azabela zao fa hitsio ny fanao misy olona tena mahay miresaka takan'le lazain'ny malagasy hoe azo hinanam-bary mihitsy tala amin'ny azo hinanam-bary azo ilaofam-bary izy sasa misy koa ny antsoina hoe anarana mampodimandry fa ny endrika mampiveriny lalana tantarako nareo nisy fanasana anankiray natrehana dia teo amin'ilay fanasana misy anaran'ireny sakafo reny moa zany misy soratra hoe ry andrianam-ponimerina ampangoro zaozao miaraka amin'ny ranom-bolamena sy ny rehetra loka koa dia tahaka izany tonga avy any ilay sakafo a ratsy faran'izay ratsy dia ozy izy ilay olona teo akaikinay hoe tia zany le hoe ny anarana mampodimandry fa ny endrika mampiveriny lalana misy tahaka izany tokoa aloha zany izy manahirana fa anisan'ny fanao teo amin'ny jiosy moa zany ny toy an'izany fanao teo amin'ny jiosy ny hoe manao ny antsoina hoe fitanisana ny soratra masina misy teny hebreo milaza azy moa fa aloha lazantsika amin'ny teny malagasy ihany fitanisana ny soratra masina ary rehefa mitanisa ny soratra masina ny hebreo na ny lalàna na ny tora zany no antsoina hoe tanisainy a dia tanisainy mafy zany mba hananana ilay antsoina hoe fitadidiana iombonana hitantsika any amin'ny deutéronomie moa zany fa apetraka eny amin'ny andrina atao eny amin'ny lato-tanana ny tenin'Andriamanitra atao eny amin'ny tolambaravarana mba ho hitan'izay rehetra mandalo zany any na ny zanakao zany saingy zao no mahadiso azy ireo tsy mifanaraka amin'izany velively ny fiainany fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra azy tsy mifanaraka amin'izany velively ny fiainany fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra azy ny zavatra lazain'Andriamanitra zany dia hoe tokony ampifantsiana ny lazain'ny lalàna zay tanisainy na ny soratra masina moa zany ny tora moa no soratra masina jiosy sy ny zavatra zay tanterahany mila ampifantsiana ny soratra masina zay vakitsika sy ny fiainatsika zany no antsoina hoe azabela zao zany hoe azabe resaka fa ny fanaotsika ny mila hitsy ny Karl Barth moa anankiray amin'ireo teolojianina nalaza tany amin'ny taonjato talohantsika tany dia teolojianina allemand io laza hoe ny soratra masina ozy izy dia tsy natao vakiana soenona fotsiny fa natao ho tanterahana soratra masina zany dia natao ho tanterahana mifanaraka ve ny torotenitsika sy ny fiainatsika fanaraka ve ny torotenitsika sy ny fiainatsika
jesosy rehefa nandre ny tenin'ilay vehivavy hoe sambatra ny nono izay nononao, sambatra ny kibo izay nitoeranao, dia namaly ao amin'ny Lioka 1:20, andininy 7:20 ndao ary reotsika mijery kely Lioka 1:20, andininy 7:20, marika dia Lioka 2:20, andininy 7:20, inona no lazain'izany soratra masina izany ry havana malala. Andininy 7:20 amin'ny Lioka 2:20 manao hoe, inona lazainy eo? Fa izy nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aloha vakeo ajery tsara aloha fa misy Lioka daholo ny baibolintsika aloha ndao ary. Lioka 2:20 dia andininy 7:20, fa vakitsika ihany andininy 7:20 mba hampazava azy kokoa milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nilazany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantsoka nanao taminy hoe sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay nononao, fa izy nanao hoe eny tokoa, kanefa maika sambatra azy ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka tandrina izany. Manatanteraka izany tika ny teny hoe mitandrina amin'ny teny grika io dia hoe manatanteraka izany. Tenin'Andriamanitra izany dia natao tanterahana, tsy misy hafa amin'ilay hoe ny finoana dia tsy maintsy arahana inona? Arahana asa. Finoana dia tsy maintsy arahana asa. Io no lazain'ny Salamo eto, be dia be ny zavatra ataontsika izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra, izay mifanipaka tanteraka amin'izay tantaraina, amin'izay toriana. Ianao mankahala fananarana ary ianao ivoanao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia faly mikamana aminy, ary miray anjara amin'ny mpijangajanga. Ny vavanao alefanao hiteny ratsy, ary ny lelanao mamoropitaka. Mipetraka miteny ratsy ny rahalahinao ianao, sady manendrikendrika ny zanakalahy ny reninao. Izany no nataonao nefa nangina ihany aho. Dia izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao, iainantsika izany ny havana malala, iainantsika izany. Aty am-piangonana aza mbola misy mibitsibitsika mifosa olona ihany. Hitanao iny, hindanao iny olona iny. Mifanohitra amin'ny ataontsika ny teny izay torintsika, havana malala. Raha afaka nampanao senety kely ny korala fa mbola manaraka mba manaovina azy, dia misy olona mitory teny, mahay mitory teny tokoa, mahay mandahan-teny, fa ny fiainany tena tsy mifanaraka mihitsy amin'ny tory-teny izay lazainy. Mila ampifanarahana zany ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainantsika. Fanarahan'ireo dia mbola ratsy fanasika. Dao mira ary ny akitokopira.
iny zany no afatra amin'ilay fisarana voalohany azapela zao fa itsio ny fanao mila mpifanarahana ny toriteny ny zavatra rentsika sy hitany masontsika sy ny ataotsika. Io zany rehefa mijery an'io mamitina kefoy an'io anao dia hoe matetika moa zany ny fifandraisantsika amin'ny hafa io no miteraka fahotana ao antsika io. Be dia be ny zavatra ifandraisantsika amin'ny hafa naveritsika tsara aza miteraka fahotana ao antsika zany ary dia mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe aza manadino fa ao izy. Iza no izy zany? Andriamanitra. Ao foana Andriamanitra fa tsy hoe mangina akory dia hoe tsy ao. Fomban'ny olona moa zany ny manadino. Zay ny olona zay, ny olona indray adino misy zavatra nataonao ratsy nataon'ny olona taminao efa ela dia adininao zany. Misy ihany moa sasany be lolo-po dia tsy manadino. Araka ny fitenin'ny olona sasany manao hoe zaho mamela heloka fa tsy manadino. Fa itsika kristianina dia mamela heloka sady manadino. Dia raha sendra mahatsiaro aritsika fa mivavaka tsika dia mahatsiaro fa manana alahelo amintsika ny rahalahintsika dia io ilay lazain'ny Matio ny perikopy anankiray teo, titoko 15 teo. Afetrao aloha fanatitra ao dia manatona ny rahalahinao. Raha manana alahelo aminao izy dia indraindray misy olona sasa, misy zavatra efa ratsy zao ataony amin'ny olona kanefa dia sa ihany mandeha manompo an'Andriamanitra, sa ihany manao zavatra tahaka izany. Ary zany no resahana any amin'ny fampianarana ny fifoazana moa zany ny mpiandry. Hoe tandremo fa raha misy zavatra tsy mety ataonao na tanao tsy marina tsara, aza miasa aman'olona na iza na iza. Tahaka izany koa itsika amin'ilay fandraisana io rehefa tsy mety tsara ny fanahinao, aza mandray fanasan'ny tompo eo. Ny hoe andeha hampandray fanasan'ny tompo fa dia mandinga tsara tsika ao anatin'izany. Ny olana zany teo amin'ny jiosy dia neveriny fa hoe mitovy amin'ny ihany Andriamanitra. Ka rehefa raha manao zavatra izy dia modiny fanina ao izy ho fitenitsika. Mody fanina eo izy aloha. Dia manadino Andriamanitra kanefa tsy manadino na oviana Andriamanitra. Io ilay hoe fitoviana amin'Andriamanitra io moa lazainy hoe heverinao fa mitovy aminao anga. Zay moa zany lazainy soratra masina ato. Io no antsoina hoe anthropomorphisme amin'ny teolojia zany ary tsara ho fantatry kristianina zany anthropomorphisme. Ny fiheveran'ny olona fa mitovy amin'ny Andriamanitra, mitovy toe-tsaina aminy, mitovy amin'ny manamaso, manatanana, manana ny rehetrarehetra fa mitovy koa ny toe-tsaina. Mety manadino Andriamanitra, mety tsy miraharaha Andriamanitra. Tsia. Andriamanitra dia eo ary Andriamanitra dia manatrika atsika mandrakariva. Naiza misy atsika. Io ilay lazainy amin'ny fampianarana soratra masina moa zany amin'ny teny frantsay dia hoe omniprésent Andriamanitra. Manatrika eo foana Andriamanitra naiza tsika. Ka raha misy manota dia mipetraka foana ny fahamasinan'Andriamanitra. Mipetraka foana ny fahamasinan'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra ny fahotana dia fahotana. Fa tsy misy hoe péché mignon ohatra. Fahotana dia fahotana. Andriamanitra dia masina, isika izay mety ataontsika dia fahotana. Ary tsy misy eo anelanelany zany. Tsy misy compromis ozy izy ny teny frantsay ao anatin'ny eo anelanelany eo. Amin'Andriamanitra sy ny olona eo amin'ny mahafahotanitra dia manandrina ny mpanota ary tsy tia fahotana. Ka naiza tsika manota na inona ataontsika dia tsy mankasitraka an'izany Andriamanitra ary mankahala fahotana Andriamanitra. Zay ngamba ny teny kokoa mazava kokoa ilazana azy. Mankahala ny fahotana io Andriamanitra. Saingy zao no atao hoe mahafinaritra ihany kanefa tsy tena mahafinaritra. Amin'ny teny vazaha moa zany dia hoe Andriamanitra dia tsy tena réactif loatra. Misy zavatra nataonao dia tonga izy dia mikapoka. Afa-tsy ndraindray ihany, misy koa ndraindray nefa zavatra tahaka izany mihitsy. Misy zavatra nataonao tsy mety, avy dia mikapoka izy. Fa ny akamaroan'ny fotoana dia tsy réactif Andriamanitra. Tsy avetrany dia mamely Andriamanitra. Tsy avetrany dia midaroka ozy izy ilay filazantsika azy. Moa ndraindray misy eny amin'ny tamboho eny hoe zay
tsy azo anaovana maloto teto fa rehefa anao maloto teto dia 5 ny vonidina miampidaroka fa tsy dia misy midaroka aloha zany sonan'andriamanitra fa tsy dia fampidaroka eo ny olona famono fa andriamanitra zany dia takizay fa andriamanitra dia proactif filazana azy keo andriamanitra zany a tsy hoe mandinika aloha fa andriamanitra miandry atsika hibebaka ary zay andriamanitra zay no mahafinaritra amin'andriamanitra zay dia indrindra atsika maky soratra masina anankiray a zay mampieritreritra mpitoroteny fahavalo 120 misy mpitoroteny dolo baibolinareo a misy ay misy ndawara misy ny baibolinareo dia to iara-mijery amiko ary nareo za efa nahita ny toko fahavalo tsy maninona raha tianareo 120 ahoana ny lazay ny soratra masina 120 a nahita mpitoroteny dolo ve dawara amin'ny anaran'i Jesosy no makintsika ny tenin'andriamanitra manao hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinany ratsy atao dia izany no ikirizan'ny fonony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy saingy tsy tanterahana vetivety fahamalinany ratsy atao zay le hoe andriamanitra proactif andriamanitra miandry andriamanitra maharo-po sady be famindra-po andriamanitra tsy hoe tsy ao akory andriamanitra tsy hoe tsy miteny akory andriamanitra dia hoe mety ny ataonao ary ny tena loza ary rehefa tsy miteny tsony andriamanitra dia zay ny tena loza ho atsika izay a tandreny fa rehefa tazana amin'ny fiankonantsika amin'ny fianakaviantsika fa tsy miteny tsony andriamanitra tsy misy zavatra ataony tsony amin'ny fiainantsika ao tsy mahazo kapoka amintsika dia tsy hoe tsy tiantsika izay fa araka ny tenin'andriamanitra moa hoe raha manadino an'andriamanitra ianao dia ariny mandrakizay ko ariny ihany ianao dia ratsy zany ho an'ny fiainantsika mifalira mbola voakapoka indraindray zany kapoka andriamanitra zany fantaro tsara ny nataoko samy mahalala ny ataony dolo ny olona fa mody adala fotsiny indraindray dia mody tsy mahalala samy mahalala ny zavatra ataony mahalala ny fahotana ataony dia mahalala tsara hoe zao ny zavatra kapohan'andriamanitra azy raha mbola kapohany ianao dia ny zanaka tiany no kapohiny fa rehefa narina ianao dia tsy mandrarahanao andriamanitra zay hoe manlazako azy raha ohatra ka zay le izy mbola araka-baky teny tokoa hoe tsy mandraraha tokoa andriamanitra taka izany ny olona zany rehefa tena mivarina ho jentilisa ny olona tsy manandraraha tsony amin'andriamanitra izy tsy misy idiran'andriamanitra ny fiainany fa nresantsika teto zany fa eto zany dia hoe andriamanitra tsy manadino saingy maharo-po izy saingy tsy tanterahana vetivety ny raha tsy atao ao izy présent izy manatrika izy saingy ny fanatrehany sy ny fandeferany dia mitona antsika hibebaka dia tsika maky texte anankiray indray amin'ny andininy anankiray indray misoratra masina romanina 2:1 milazan'izany tena marina zany dia tsy hoe tsy miraharaha andriamanitra na hoe mijerijery fotsiny izay ataonao izy na mangalatra ianao na mijangajanga ianao na maninona ianao na miteny ratsy ianao na manaratsy ny hafa ianao sy ny rehetra dia tsy hoe mijerijery fotsiny andriamanitra fa ny 2:1 ity no tenin'andriamanitra minaran'i Jesosy sa hamavoinao ny aren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharom-pony satria tsy fantatrao fa ny amin'ny raha-panahin'andriamanitra dia taona ninona ozy izy taonanao hibebaka ka misoran'andriamanitra aloha raha mbola tsy avy dia voakapoka fa fotoana ny andro karimo zao fotoana hibebahana hiverenana amin'andriamanitra hiverenana amin'ny fahamarinana manaraka ny tenin'andriamanitra atao indray ary mihirana roraka izy
Ny afatra fahatelo dia aona ny afatra fahatelo fanompoana marina hatao, fanompoana marina hatao. Mamaky ny texte io ianao eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ny salamo fahadimapolo dia misy teny tahaka izao: mihevery zany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra, fandrao amiravira ka tsy hisy hamonjy. Le hoe manadino an'Andriamanitra zany tsy le hoe fanadinoana araka le eritreretantsika azy, fa le hoe manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Amin'ny teny vahiny moa zany toy ignorance io, fiheveran'Andriamanitra tsy eo, fiheveran'Andriamanitra ho tsy maninona amin'ny fahotana, amin'ny adalanao rehetra dia tsy maninona Andriamanitra. Ary misy aza ny olona mieritreritra hoe rehefa omena vola ve ny fiangonana sy ana dia tsy maninona izany, fa omena zavatra Andriamanitra, manao fanatim-pisaorana dia tsy maninona Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra dia eo, Andriamanitra dia makahala fahotana fa tsy makahala ny mpanota. Dia io no mahatonga ny mpandinika maro amin'izao fotoana izao milaza hoe io ilay fiheverana an'Andriamanitra ho tsy eo io na fanoliana an'Andriamanitra io no fahotana zao génération misy atsika izao, zao taranaka ray mira amintsika izao. Any zao misy fiangonana any amin'ny lavidavitra any nangataka hoe ny fampiresaka tamiko dia mba hanaovy conférence mikasika ny LGBT aty amin'ny fiangonana misy anay, lavitra ny Antananarivo zany za 100 kilometatra miala Antananarivo, satria mirongatra zany fomba mampanao zany na ny ankizy any ambanivohitra aza dia mba lasa koa roboka mahita n'ireny zavatra ireny dia hoe miaraka amin'ny samy lehilahy na miaraka amin'ny samy vehivavy. Dia hitantsika ny afitsoko ny vazaha, hoe vazaha fa tsy maninona fa ty toroteny moa dia miparitaka eto ambonin'ny tany mare daholo zanakitsika any Frantsa, any Italia, any Canada, any Amerika avaratra rehetra dia mandre an'ity, mahita an'ity. Fa zany mahatonga n'io vazaha io miresaka ny amin'ny antsoina hoe laïcité anankiray, aleo mba tsy miditriditra amin'ny fiainantsika Andriamanitra fa aleo izay anao izay tianay fa zany no antsoina hoe fahafahana, ny antsoina hoe liberté individuelle. Io no tena ankalazaina
io no ideôlôjia topoina mba hanaovana zay tiana atao. Za tsy io resaka LGBT io any angeny any an-dafy e, fa ao anatin'ny liberté zany ny hoe fahafahana manao zay tiana atao amin'ny fahafinaretana ara-nofo. Fandresantsika teto zany efa ela hoe any ataony fanakalo vady, antsoiny hoe club essangiste, any ataony manao zavatra mamao fady samihafa zay fanao any anaty boaty sy ny rehetra any, tsisy miraran'izany any. Ary rehefa miresaka an'Andriamanitra ianao dia hoe avelao any velan'ny fiainanay Andriamanitra. Raha vao nanomboka ny laïcité io tamin'ny 1905 moa zany tena nanombohana izy io, dia anisan'ny teny nalaza moa ary efa nilazaiko teto ny mandeha ny fitenin'ireo libertin hoe mila fahafinaretantsika tsy misy an' Jesosy Kristy, mila fahafinaretana tsy misy an' Jesosy Kristy. Ary zany no fahotana faratampony ataony te olombelony ty dia mazava ny tenin'ny soratra masina, mafy be teny io fandrao amiravira, fandrao amiravira. Zany hoe raha mbola efa misy an'izany rehetra zany ka rehefa tsy mihevitra an'izany ianareo raha mbola manadino an'Andriamanitra ianareo dia hamiravira. Io le tena hoe amiravira io ny teny hebreo, mandinika tsara an'io dia ny teny hebreo amin'io dia hoe mandrovitra ny dikan'io, mitovy amin'ny resaka hoe liona rehefa mahazo aza dia taheny, zany hoe rovitiny ny azany, rovitry vitiny mba azahoany mihinana azy. Ka ny teny hoe mamiravira zany dia hoe mandrovitra, ka rehefa rovitra zany ianao velona sa maty, maty sa velona zany, tsy hoe zay rovitra zairana akory, fa maty zany, ratsy zany. Zany no fanamelohan'Andriamanitra, mamiravira. Any potehiko ianareo, tsisy raisina ntsony nareo raha mbola manadino an'Andriamanitra ianareo, fa miverena amin'Andriamanitra ary fanompoana marina atao. Inona ny fanompoana marina? Zavatra anankiroa ihany ndresahana ato anatin'ity texte ity rehefa mamaky ianao. Andininy 7:20 zay manatitra fanatim-pisaorana ny manome voninahitra ary zay mitandrina ny lalany no aneoko ny famonjena. Voalohany zany dia manatitra fanatim-pisaorana. Inona ny dikan'izany raha amin'izao andro zao? Tamin'ny andro taloha zany, tamin'ny andro Jiosy dia manatitra ny sakrifisy na ny fanatitra eny amin'ny altara ny tempoly na ny amin'ny toerana samihafa ny olona, dia misy ny mpisorona. Rehefa vitan'i Jesosy Kristy ny fanatitra izay nataony indray mandeha tsy miverina ho fanafahana ny mpanota rehetra tamin'ny fahotany sy amin'ny fahotany, dia manolo tena ho an'Andriamanitra tsika, fanatitra velona indray. Izay le Romanina 12 zay hoe atoloro ny tenanareo, fanatitra velona, tsy fanatitra maty zany no ilain'Andriamanitra intsony. Tsy mila nateranao ondry izy, na osy izy, na zavatra tak'izany izy, na voromailala izy, na domony, na zana-domony, fa ny tenanao no aterinao. Ka ny fanompona marina zany dia ny fanolora-tena marina ho an'Andriamanitra. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia iainanao zany fanolora-tena marina ho an'Andriamanitra zany ianao, ho an'Andriamanitra zany. I Samuela rehefa natolotry ny ray aman-dreniny ho an'Andriamanitra dia tsy niverina tany an-tranony intsony aloha fa tao amin'ny tempolo, nanompo ho an'Andriamanitra tao amin'ny tempolo tao, mbola zaza izy no natolotra Andriamanitra, natolotra an'Andriamanitra. Dia tahak'izany koa tsika nge rehefa tena manolo tena ho an'Andriamanitra dia tsy miverina amin'ny taloha intsony, fa tena an'Andriamanitra ny fiainantsika. Misy ny hoe zaza ataonao batiso zao atolotra ho an'Andriamanitra, hoe atolotra ho an'Andriamanitra rainay tokoa ty zanakay ity. Vao marary le zaza na misy zavatra ana dia hoentina any amin'ny mpanao digasy, hoentina any amin'ny mpanao an'izao, atorotorony olona an'izao rehetrarehetra zao, mba hatonga azy voaro sy anina dia aza hitezana daholo ny volony fa 7 sangananahary. Tareo any mba voatra rehetra any ianao mahita kizy kely sangananahary lava be ohatr' izao, hoe mba hamoran'ny fanorin'ny nify dia nitsopoana bokotra na any dia ataovy vakana ho azy iny, ohatra dia mahamora ny fanorin'ny nify tokoa ve zany, vakana nitsoponina.
dia be diaibe ny zavatra ataontsika tahaka izany fa rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra dia ny tena manontolo natolotra ho an'Andriamanitra. Tsy ny poketranao ihany natolotra ho an'Andriamanitra fa ny tenanao koa. Andriamanitra taka an'izany koa hoe veveran'ny olona an'Andriamanitra hoe rehefa atolotra azy mipoketrako dia milamina. Tsy ny poketranao ihany natolotra ho an'Andriamanitra, tsy ny volanao ihany, tsy ny fanananao ihany, fa ny tenanao no ilain'Andriamanitra ary ny tenanao mihitsy no ilain'Andriamanitra, ny fiainanao mihitsy. Anaka ho ny oabolana moa milazana iny, anaka atolory ihany, inona ozy izy? Fonao, fa miresaka hoe leb, fo ny jiosy dia miresaka ny teny zany. Ny tena ray manontolo zany natao hoe fo, ka atolory azy ny fiainanao dikan'izany. Zany natao hoe fanompoana marina atao amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ilay lazainy hoe mitandrina ny lalany. Mitandrina ny lalany, ny teny hebreo hoe samar zay, samar ny dikany hoe mitandrina. Mitandrina dia mitahiry ny dikany koa, miambina, zay ny dikany teny hoe samar. Miambina, ambeny tsara ny fiainanao, sao mibrioka, miala amin'ny fahamarinana. Ambeny tsara na dia ny fivelomanao azy, sao mibrioka miala amin'ny fahamarinana. Fa mahadiso eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ambeny tsara ny vavanao, sao mibrioka, zavatra lazay ny vavanao ka manalanao amin'ny fahamarinana zany. Fa raha manao zany tsika dia ho tonga ny famonjena. Ny teny hoe famonjena ao amin'ny teny hebreo dia antsoina hoe iesa ozy izy na iesa. Iesa ny filazany azy. Ny teny hoe famonjena. Ny iesa avy amin'io teny hoe famonjena io ny teny hoe Jesoa na hoe Josoa. Ka rehefa miresaka famonjena zany dia tsy misaraka amin'ny Jesosy, tsy misaraka amin'ny Jesosy. Ka ny olona voavonjy zany dia ny olona manana any Jesosy, manana any Jesosy. Fa tsy manana zavatra hafa, tsy manana toetra ratsy, tsy manana anjely mainty. Zay moa filazan'ny sasany azy hoe etsehiny ny anjely mainty koa. Fa tena toetra tsara ao amin'ny Jesosy Kristy. Manao fanompoana marina. Rehefa nanolo tena, efa nilesantsika tamin'ny hera zany, nanolo tena mpitandrina ianao, ho dekonina ianao, ho mpiandry ianao, ataovy tanterao ny fanompoanao. Tanterao zany fanompoanao zany. Aza mivoana, aza miala amin'izany, mijoroa amin'izany hatramin'ny farany. Ambeny ny vavanao, tehirizo ny finoanao. Paoly apôstôly moa rehefa kaiky ho faty izy hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho, efa nitahiry ny finoana. So very ny andalam-panompoana eny ny finoana. Misy be dibe ny takizany manomboka vao manomboka aty amin'ny katekomenina dia dry zany hafanam-po manompo an'Andriamanitra. Na zavatra tsy tokony vita raha dia vitaina. Dia rehefa mandeha ny fotoana dia very ny andalana eny. Mampalahelo hoe za manokana dia manana alahelo manokana amin'izany satria misy indray olona tena nampianarinao zao, nitezainao zao tany amin'ny 30 taona lasa tany na 40 taona lasa tany. Dia tonga ny fotoana dia mahita azy ianao dia aiza ianao zao? Za aloha efa tsy mivavaka intsony ry pastera fa mahasosotra ilay olona ao aminay tao fiangonana anisanay tao. Dry ny olona mahasosotra anao ka mifivavahana ny tsy ataonao. Ary inona moa zany hoe kristiana zany kanefa sosotra manolona zany? Mety tezitra ny kristiana fa sainga dia lazay ny soratra masina hoe aza atao tratriny zany nge kristiana. Zany tena anareo fa za dia olona mety tezitra takanao koa. Fa tsy hoe atao tratran'ny taona, atao tratran'ny volana, atao tratran'ny andro maraina ny fahatezerana. Fa ny kristiana dia mamela heloka ary tena mamela heloka. Ary miazona tsara ny famonjena izay nomeny Jesosy Kristy azy. Koa fanompoana marina atao, inona ny fanompoana marina? Fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ary ambeny ny vavanao, ambeny ny fiainanao, ambeny ny tenanao mba tsy hivoaka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Mba teny ny teny ataontsika dia hifanaraka tsara amin'izay ataontsika. Fiavana malala, mpivavaka ratsy fanaka amin'ny bebaho ny torotenitsika dia reto ny afatra ho antsika zany. Aza tsy ny fanao. Faharoa, aza manadino fa ao izy. Ary fahatelo, fanompoana marina atao ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen.
be sy ny talentako omeo azy re miaramila soa ka milofosa re aminy ady be andesino anjarana iombina mivavakantsika tompoko. Rehefa nandre ny teninao zahay Andriamanitro dia mahatsapa tena fa anisan'ireo ratsy fanahy koa zahay. Raha izay teniny rainay izay, misy aza nataonay teo anatrehanao mihitsy fa hanompo anao zahay, tsy alay, anao an'izao zahay, kanefa no lavin'ny fiainanay zany. Misaotra anao zahay fa nandrendray ny teninao satria mbola tianay ianao, matoy ianao mahari-po aminay, dia tsy miandry anay kendri-toana akory ianao fa tena miandry anay bebaka ianao, ary fantatray izany androany Tompo, fa miandry ny fibebahanay ianao, miandry ny fahatserovan-tenanay ianao, miandry anay iverinao aminao ianao, ka hanao ny marina, iaina marina amin'ny filazantsara izay torinay, ambaranay, renay sanandro. Misaotra Tompo fa mbola afaka mibebaka izahay, mbola afaka miaiky fahotana eo anatrehanao izahay. Misaotra Tompo fa mbola mampananteny ianao fa hamela ny elokay, dia mahatoky izany izahay androany, fa mba ho anisan'izay voavela eloka koa izahay mpanomponao manatrika ity fampivavahana ity. Avelao re ny elokay sy ny fahotanay, avelao re ny fahatsoanay, fa raha manisa fahatsoana ianao dia tsy misy olona ho velona eo anatrehanao, fa mamela eloka sady mamindra fo ianao, dia mahatoky izany izahay. Dia voababinao tokoa ny fonay tamin'ny famelan-keloka azo, koa dia mivoady eto anatrehanao izay fa hanompo anao Tompo. Tario lalana izay andeha amin'ny fahamarinana mandrakariva amin'izay rehetra ataonay. Tario lalana ity fiangonanao eto Salema vaovao ity, mba hizotra ny lala marina izay efa nosoritanao ho an'izany fiangonana izany, tsy ny lalan'ny fanamarina tena, tsy ny lalan'ny fiheveran-tena ho marina, fa ny lalan'ny fibebahana sy ny famelan-keloka omen'Andriamanitra. Ny fifankatiavana, isy ny fanetretena, isy ny fifaliana eto amin'ity fiangonana ity, fa manana anao Jesosy Kristy mpamonjy izahay, fa mitoetra ao amin'izay masina ianao, ao amin'izay madio ianao, fa sambatra ny madio am-po,
fa izy no ahitan'Andriamanitra ho ny teninao. Misaotra Tompo, dia vavaka izay ho an'izao fiangonanao masina izao, nitahinao ny fiangonanao amin'ny zavatra rehetra. Misy fikasana marobe, na ny fotodrafitrasana fotodrafitr'olona izay kendrena ho tranga eto amin'ity fiangonana ity. Ny fikasana dianay fa ny fanatanterahana dianao, satria tompony ny fikasana sy ny fanaovana ianao. Toy izany koa ny isam-pianakaviana manana fikasana maro. Misy ihany koa asa efa kivy, ketraka eo amin'ny fiainana, tsy mahitsy izay ale intsony, kanefa matoky izay fa hanokatra varavarana ho an'ny isam-pianakaviana ianao. Ahitana lalakale na amin'ny fitadiavana izany, na amin'ny fitezana izany, na amin'ny tokantrano izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny tokantrano tsirairay teo amin'ity fiangonana ity, ho jerenao amin'ny atsipiriany ny fianakaviana tsirairay ao anatin'izany. Jereo ny ankizy mbola mianatra, jereo ny efa miasa, ny Tompo, jereo ny fitezana ny zanakay mba ho araka ny sitraponao izany, tahaka izany koa ny fiainanay. Dia mivavaka izay ho an'ny asa rehetra tanterahana eto amin'ny fiangonanao, mba ho tanteraka soamatsara, ary tsy misy nofo irehare fa ianao no reharehanay amin'ny fanatanterahana izany. Io ny fanaovana ny dalina voalohany amin'ity trano be ity. Maro be ny zavatra ilaina Tompo, amanjato tapitrisa ny vola ilaina, kanefa matoky izay fa hainao ny zavatra rehetra, ary ataovy mino izay fa tonga aminay arak'izay nonay tokoa izany. Dia vavaka izay ho an'ny firenenay. Jereo ty fireneny ity Tompo, mbola tsy tena hoe milamina, tsy tena mbola hoe miadana, fa mbola eo andala mpanovana, mpiovana, mbola eo andala ny ady amin'ny fahalovana. Tompo, mbola anjakan'ny kolokolo sy ny fahalovana. Ka dia mangataka aminao izay a, tahio ny firenenay, jereo ny firenenay, avoto ty firenenay ity. Fa nangatana taminao ary efa namaly vavaka ianao, dia mbola mamaly vavaka hatrany ianao. Azo atao tahaka ny Sodoma sy Gomora ny firenenay, fa mba ataovy ho tahaka ny ray amin'ireo mpanomponao izay miverina aminao ka noraisinao amin'ny fifaliana. Dia mametraka feno ny fiainanay eo am-pelantananao izay a, ny hoavy sy ny fotoana rehetra mbola andalo amin'ny fiainanay, dia vakivakinay toy ny fanaon'izay voavy nandresy izany. Ary izao vavaka ataonay izao dia arahanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay ao izay ny an-danitra, mba masinina neny tonga neny fanjakanao, tao aneny sitraponao, dia antany io tahaka ny eny an-danitra. Eo anan'io izay anona saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay neloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Dia mirary ny soa antsika rehetra dia andeha indray tsika ry havana malala ifampiaraba, tonoho ny hoanina manao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho tanteraka aminy izany. Dia mifampiaraba arak'izay teny tsara ao am-bavanao dia lazao. Dia tononiko antsika rehetra ny fiadanana mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika ny izany. Dia mandrosotsika amin'ny fanoloran-tena. Tanao rehefa miresaka hoe rakitra, tsy miresaka vola fotsiny tsika fa fanoloran-tena ho an'Andriamanitra reny. Marika ny vola, mety vola kelinao na vola kelitsika na vola be tsy maninona, fa ny zava-dehibe dia hoe marika ny fanoloran-tena izany. Ka dia ataovy amin'ny fanoloran-tena feno ny rakitra tompoko a, tokopira mihira ao anatin'izany.
Ulacau nangidy taminao rinjeso kufeina mpamatotra anay aminao ny fanavotananay nolova soa ho anay Jeso misaotranao tokoa dia hitsangantsika hanamao ny fanoratena ho an'ny tompo ary tsy petrakintsika raha tsy evarana indray ny tsotrano. Tanteraka aminareo ny tsotrano tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehova andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao, eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao tafitohina amin'ny vatony tongotrao. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Amen. Mahazo toerana ary mivavaka mangina isika tompoko. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy ho tain'Andriamanitra tompoko.